Miaraba antsika rehetra ny tokantrano andray ry havana izay manaraka nyity Aim-panahy ity a, izay izarana aminao eto a ny tenin'Andriamanitra isan'andro a mba ho vatsim-panahy, ho fahazavana ho anao, entinao niady tsara ny finoana satria tsarovy tsara ry havana fa ity Andriamanitra namorona antsika ity te hanampy antsika izy ary te hiditra amin'ny fiainantsika. Zay nandrenesanao a ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ka izy tenin'Andriamanitra ity a mba ho zaraiko aminao androany a ao amin'ny fanontaniana izy ity napetraky ny olona azafady hoe ahoana ozy ny fanambarana ny soratra masina manoloana fitobaka ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana izao. Zay ilay fanontaniana. Ahoana ozy mba fanambaran'Andriamanitra ro hitantsika zany ny internety, ny rehetrarehetra izay misy amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fanambarana ny soratra masina? Zao ny fanambarana ny soratra masina aloha voalohany indrindra. Ao amin'ny Daniela 12:24 misy an'ity teny ity. Zao ilay voalaza zao hoe ity amin'ny andro farany ozy dia izao maro no mazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Zay ny voasoratra. Zany faminaniana zany a tany amin'ny 500 taona talohan'i Jesosy Kristy na 500 taona azafady 500 taona raha amin'izao androntsika zao. Dia eritrereto hoe fahamarinan'izay ry havana dia anjarantsika no mijery ahoana moa fitobaky ny fahalalana, ahoana ny fitobaky nyreo zavatra hitantsika reo teknôlôjia amin'izao fotoana izao a fa tena marina mihitsy ary zao vanona andro farany iainantsika izao no tondroy io tenin'Andriamanitra io hoe maro no mazoto mandinika ozy ka hitombo ny fahalalana. Fa ny zavatra toromarika amen'Andriamanitra antsika nefa manoloana an'izany fahalalana zany dia izao. Ndao ianao misy tenin'Andriamanitra ty mba tiako mba ho jerenao kely. Satria Andriamanitra manome vahaolana ho antsika. Ao amin'ny Korintiana 1:5-12 misy an'ilay teny hoe ny zavatra rehetra ozy ny azoko atao nefa za tsy mety handevozin-javatra. Na ino vaovao ary havana fa anisan'ny zavatra anankiray tena manandevo ny olona amin'izao fitobaky ny fahalalana izao a ity atsotsika hoe internet ity. Misy olona ry havana tena mandany fotoana mihoatra ny adiny 3 adiny 4 eo alohan'ny televiziona. Hitanao tsara le mivokatra izay lasa ohatran'ny fanandevozana le izy. Vokany dia izao ary tsara ngefa be dia be ny olona marary maso. Be dia be ny olona mikorotana mihitsy ny ara-pahasalamana. Vokatra le fitobaky le teknôlôjia. Azo zavatra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra azo atao. Fa le hoe andevozina eo zany no tokony ho jerenao tsara. Ahoana nefa no ahafahanao amin'izany atao hoe fanandevozana zany. Zany ry havana tena mila hery avy amin'ny fanahy masina ao anatinao a azahoanao mandanjalanjana fa tsy resinao amin'ny heriny sainao fotsiny io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Misy tenin'Andriamanitra koa ty mbola omeko anao a ao amin'ny Korintiana 2:17 ao a misy teny hoe zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra retiko nefa no mampandroso. Ataonao ahoana koa nefa ny hafantatra n'ity hoe ty zao mampandroso ary ty tsy mampandroso. Ity fampianarana napetraky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana ity dia napetraky ny apôstôly Paoly a ho an'ny mpino tany Korinto. Zany hoe olona efa nandray, efa nafantatra tsara ny Jesosy Kristy, efa nafantatra tsara zany atao hoe fanahy masin'Andriamanitra zany. Ianao izay manaraka ny tiafan'Andriamanitra ty androany mba azahoanao hoe ty mampandroso ty tsy mampandroso, ilainao ry havana ho tsapanao anatinao zany hoe fanahy masina, fidiran'i Jesosy Kristy ao anatinao mba azahoanao hoe ty mampandroso ty tsy mampandroso. Indraindray manko tsika mieritreritra fotsiny rehefa manam-pahaizana manam-pahalalana dia haitsika zany tsy ry havana. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Obolana 4:20 any hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy ozy kanjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana no efarany.
Verina kely amin'ilay fanontaniana hoe ahoana ny fanambaran'ny soratra masina manoloana n'izao fitobaky ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana izao. Ireo andalan-tsoratra masina vitsivitsy ireo mitary-dalana omeko anao androany. Iriko anao mba tena handinika tsara ary iriko anao mba tena hijery tsara eo amin'ny fiainanao ireo fanambarany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ireo. Izay no Aim-panahy androany ry havana ka dia mirary soanao aho ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.